fa teboka lehibe nasongadin'ny ministera eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika izay miandraikitra ny arenakibon'ny tany sy ny solitany mandritra ny 100 andro izay nanatanterahana ny siadina ny fananganana ny antsoina hoe agence de l'ordre ny tanjona ao anatin'izany raha ny fantatra dia ny ahafahana mife ny CAPRI na volamena eto Madagasikara tato-baovao ro eton'ny Claude Solution misara Mambra Samuel. Nandritra ny tatitra ny zava-bitan'ny gouvernemanta izay notanterahana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha ny 7 ny volana Jona lasa teo dia nambaran'ny Prime Ministre ny Général Ravelnarivo Jean fa anisan'ny songadina ny fametrahana ny Agence de l'Or. Ho an'ny ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika miandraikitra ny arenakibon'ny tany sy ny solitany dia anisan'ny lara-pahamehana ny fijerenan'ny CAPRI na volamena. Raha tsika malala fa ny volamena dia malaza eto Madagasikara nefa malaza tsy nanana izy io raha tena fantin satria ny zavatra ny vola azotsika amin'ilay volamena dia kely tokoa hatramin'izay ary mampalahelo izay zavatra izay ka nanapa-kevitra ny ministera ametraka lara-pahamehana ny fitrandrahan'ny fijerevana ny filera oro eto Madagasikara ka anisan'ny rapitra tsy maintsy apesaka dia nirapitra hoe ny agence ifehan'ny volamena io zany structure administrative izy io ka efa voatrangana somatsara izy io ny atao hoe ANOR na hoe agence nationale de la filière or io zany ny sahana ny famehezana ny fitrandrahana sy ny famoahana ary ny famokarana ny volamena eto Madagasikara. Efa ela raha ny fantatra no natomboka ny famolavolana ny lalàna vaovao mifeny arenakibon'ny tany na ny code minier sy ny lalàna mifeny fitrandrahana solitany na ny code pétrolier. Nisy ireo fakakevitra samihafa no tanterahana raha ny fantatra. Efa ela izy io natomboka famolavolana izy io ary tena hoe betsaka ny débat. Nisy ny comité conceptuel natsangana indrindra tao amin'ny lafin'ny mine. Nandeha ny adihevitra satria ao anatin'ny daholo na société civile zany na ireo petits opérateurs miniers na ireo administration isatsokadiny izay tafiditra anatiny mbola mandeha ny adihevitra. Eo koa nisy tolo-tanana napetraka ireo fikambanana raisam-pirenena indrindra zany ny banque mondiale. Eo zany tsika amin'izao efa nisy dingana vita tokony efa tafatsangana mihitsy le kody nefa moa araky ny souci mipetraka aminay dia aloha mba io kody na kody pétrolier na kody minier zany mba kody anjaisany tsirairay ametahany tsirairay ny diatanany ary tsy maintsy jerevana hoe inona ny tombontsoantsika malagasy ao anatiny nefa inona koa ny zavatra azotsika tolotra ho an'ireo opérateur avy any ivelany satria tsy tsika rery no manana arenakibon'ny tany na manana solika fa manana betsaka ireo firenena ka tsy maintsy manana izay stratégie tsika ahafahana isitona ireo mpanambola avy any ivelany ho tonga eto amintsika nefa raha vao tsy incitative koa ilay zavatra apezaka tsika dia alohany mitady amin'ny firenena hafa. Nefa tsika tsy maintsy mitsinjo koa ny tombontsoantsika voaka malagasy ary ny malagasy no tokony arian'io. Mikasika ny fampiatoana amin'ny asa na ny chômage teknika miatra amin'ny ampahan'ny mpiasa eo anivon'ny orinasa Ambatovi dia nanambara ny ministra fa misedra fahasahiranana avokoa ireo mpitrandraka arenakibon'ny tany vokatry ny fitotongan'ny vidiny nikela sy ny kobalta eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Tsy maintsy jerena raha nambara ny fomba ahafana mitazona ny orinasa satria raha sanatrika idina ny kompania dia sarotra kokoa ny mamerina manokatra anio indray any aoriana.